nanjaka ny fanondranana andramena volamena sy ireo biby mananaina toy ny sokatra izay natao antsokosoko daholo izany rehetra izany nandritra ny fitondrana tetezamita ka nahatonga ny professeur Zafy Albert nametraka fitoriana mahakasika izany teny anivon'ny fitsarana sy ny bror maleotena miady amin'ny kolikoly na ny bianco tsy zavatra noforonina no nitorianan'Andriamato Andry Rajoelina mahakasika izany raha izany fa nisy ny pirofo nampiarahana tamin'ny fitoriana raha nambaran'Andriamato Tabera Randriamanantsoa izay akaikan'ny profesora tamin'ny fotoanandrony. Arak'izany dia inona ny mety ampiasan'ity kandida ity ny vola mety azony tamin'izany fotoana amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Raha ny hita ankehitriny tokoa dia anisany kandida mampiasa vola be indrindra Andry Rajoelina izay tsy fantatra mazava ny tena loharanony ipoiran'izany. Ankoatr'izay dia azo heverina ny mety isina famatsim-bola matanjaka ataon'ireo firenena lehibe ambadika ity kandida ity. Ko raha izy no tonga amin'ny toeran'ny filoham-pirenena dia mety ny vahiny hatrany no anjaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Za moa zany teo akaiky ny président Zafy angamba ny miaraka matora angamba ny ataonay mianaka zay zavatra miseho dia za no traiteur satria vice président sady natokisana manana dossier président Zafy zay efa nataony conférence de presse tamin'ny Carlton. Za ty nandefasana le fitoriana tana procureur momba ny fanandefasana azamena zay président Rajoelina agnatinao mpanjara BDB ary nisy BDB nasina sary nisy tamin'ny Carlton zareo manondra anazy raha tadidinareo. Zaho nanitondra le dossier tany amin'ny Bianco ary amin'ny fitoriana io dia milaza hoe za misy ozana labara reo fa tonga mety ny maty any moa fa sy navoaka satria zay problema eto. Io dossier io efa any amin'ny procureur, io dossier io efa any amin'ny Bianco. Raha nareo mpanao gazety zany zany mandehana any omeko anareo ny daty ny déposeko anazy dia arahanareo ao